antony nahatongavana taty zany raha araka tamin'reto membre reto dia ny fikitrihana amin'ny parking-na taxi zay efa ataontsika hoe raha malala fa tsy ampy nefa dia mbola hokitihana indray na ela dia rehefa nisy ny fitarainany avy any amin'ny fikambanana dia tonga izay solotenana birao zany avy amin'ny FTR nandeha nanatona ny tompona ndraiky atao amin'ny mpitatana ny tanàna Antananarivo dia DTM zany zay mitatana momba ny resaka transport rehefa resaka atao zay hoe tsy araka ny fanarahana le fampiresahana hoe recensement ny fanarahantsika no mivoaka avy any ny autorisation dia lasa fanenana le izy ka aminay zany dia zay dia tsy manaiky izay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany rehefa ny fampiresaka teo moa zany zay dia nasoveriny hoe averiny indray mandeha indray zany le demandy dia hoentinay an-tananao amindray zany demandy ho averina dia niresaka zany zay hoe oka aloha mandrapavoaka an'le demandy le famerenana an'le izy oka aloha mba tsy handoa vola aloha zany le taxi satria parking-na taxi io fa tsy hoe mihoatra taty amin'ny parking-na taxi zany zay fa raha mihoatra taty amin'ny partie hafa indray zany zay dia zoanareo no manasazy na mandoa volan'le izy dia mila manatona ny tale amin'ny CNGD zay nareo satria izy miandraikitra amin'ny parking Antananarivo renivohitra dia zay ny antony nanatonanay indray atao amin'ny tale CNGD dia nahazahoanay valy mahafa-po hoe zay dia tsy mikitika amin'ny parking-na taxi mihitsy zay ny lalànanay hoe zay dia tsy mikitika zay ny tany afa-tsy ny ao anaty virage na ohatran'izany kosa regny kosa zany dia mety tsy mety zay koa dia manaiky an'izay fandamina an'izay hoe raha mijanona ao anatin'ny virage kosa ny taxi na ny toerana danger normal raha hoe foanana na hoe anasoloana izy maneno